Maro ireo lakan-drano efa sentsina ao amin'ny fokotany fiofio amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy mandray andraikitra mialoha nefa ny vahoaka mba hialana amin'ny fahadobona mety ho hisy amin'ny fotoan'ny fahavaratra. Ny fokotan'ny fiofio raha teo dia anisan'ny fokotany iva raha eto atapy-tanànan'ny Mahajanga. Manoloana an'io, misy ny fanaintanana nataony lehibe ny fokotany fiofio mba andraisany tsirairay andraikitra amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano ireo. Manentana ihany koa ny vahoaka ray manontolo mba samby anadio ny fahatra izay misy azy, indrindra rehefa kanal resaka io kanal io ngeny manavitra antsika rehefa tonga ny fahavaratra antsika ty amin'ny faritra iva ty ary ihany koa ny varinan'ireo rano maloto rehetrarehetra izay netokatrantsika any ka mba diovy tao ohatra ny fanadiovanao ny vilisy volaninao an-tranonao io fa tsara ny madio ary izay madio salama dia entanina antsika rehetrarehetra koa mba samy anaraka an'izay toromarika rehetrarehetra zay. Zay ngamba no azoko apetraka amin'izay zavatra zay. Ny fandraisana an-tanana ataony tsirairay izany no andrasany lehibe ny fokotany mba ahafahana miady amin'ny mety fiakaran'ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra. Ny fokotany fiofio raha teo dia sokajiana ho faritra iva raha eto atapy-tanànan'ny Mahajanga.